mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falomerapatsira ko malalatra trety talata fa 20 ny volana Jolay ity ny mofinaina voalahatra ao antsika anio dia ny Koritianina voalohany toko voalohany andiny fahinina amby roapolo ka hatramin'ny faha-iraika amby telopolo. Koritianina voalohany toko voalohany andiny fahinina amby roapolo ka hatramin'ny faha-iraika amby telopolo. Vakiny no anaran'i Jesoa. Fa hevero ny fiantsonanareo ry rahalahy fa tsy firy ny olon-kendry araka ny nofo, tsy firy ny olona mahery, tsy firy no avorazana, fa ny adala amin'izao tontolo izao no nofidian'Andriamanitra hampahamenatra ny endry, ary ny malemy amin'izao tontolo izao no nofidian'Andriamanitra hampahamenatra ny mahery. Ary ny varazana amin'izao tontolo izao sy izay fanevateva no nofidian'Andriamanitra dia ny atao tsy misy aza mba ahafoana ny misy, mba tsy hisy nofo azo mirehareo natrehan'Andriamanitra, fa avy aminy no nanaovana anareo ao amin'ny Kristy Jesosy izay nataon'Andriamanitra fahendrena sy fahamarinana sy fahamasinana ary fanavotana ao antsika, mba ho araka ny voasoratra hoe izay mirehere aoka Jehovah no reharehany. Ray Masino, manao masinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny andininy voalohany, tapany voalohany, fa hevero ny fiantsonanareo ry rahalahy. Hevero ny fiantsonanareo ry rahalahy. Ny teny hoe fiantsona moa dia teny 110 no miverina ao amin'ny soratra masina testamenta vaovao. Ny 10 amin'ireo dia nanomarina kokoa ny 6 dia Paoly no mampiasa azy. Ny iray dia ny anankiroa kosa dia ndray ampiasain'ny epistily any Hebreo, ndray ampiasain'ny epistily nosoratan'i Petera. Ny sisany dia i Paoly no mampiasa ny teny hoe klesisy betsaka indrindra. Ity amin'ny Koritianina misy anankiroa, Romanina dia Efesianina misy ilay andininy malaza itsika amin'ny toko fahavatra manao hoe aoka andeha araka ny fiantsona. Ny hoe klesisy dia nadika amin'ny hoe teny frantsay hoe vocation, nefa koa dia ndraindray adika hoe appel, tsy mifanalavitra ireo, fa raha amin'ny teny grika dia matoa teny iray ihany neviny kaleo izay hoe feo na nazahoana ny teny hoe eglizy na eklesia, dia zany hoe nandre feo, nandre antso, nandre baiko, dia izay le teny hoe ekaleo na klesisy. Fa izay zava-dehibe amin'ny teny andininy ity dia ilay fiantsona io, fa ilay voambolana mihitsy manao hoe hevero ary ilay fiantsona. Ny volana jolay moa tsika dia nandinika manokana ny hoe hevero ny fifidianan'ny tompo, na hevero mihitsy zany ilay fiantsona, lay vocation na lay appel. Amin'ny teny eto ny taratasy Paoly amin'ny teny taratasy nosoratany ity manao hoe hevero dia te hitaona ny kristianina tao Korinto izy hamantatra ny tenany, handinika ny fiantsona azy, handinika ny tenany sy ny maha izy azy eo anatrehan'Andriamanitra. Avy aiza izy no natsoan'Andriamanitra, izy io antson'Andriamanitra io, inona ny maha izy azy tamin'izay natsoan'Andriamanitra azy, inona ny fahalalany, inona ny toerana nisy azy teo anatin'ny fiarahamonina, ary mampitaha an'izany rehetra zany amin'ny fiantsona izy. Lay matoan-teny izay nampiasain'ny Paoly raha miteny izy hoe hevero eto dia matoan-teny antsoina hoe blepo. Amin'ny teny hoe blepo tsika dia mijery izy, mijery zavatra hita maso mihitsy, mijery amin'ny maso, tena mijery amin'ny maso. Amin'ny grika dia farafahakeliny misy voambolana telo izy miteny hoe ahitana ny teny hoe mijery, atao teny hoe orao, izay mijery koa, mijery lalina. Fa ao koa ny hoe tea homay, zany hoe milaza matoa teny koa izy io milaza hoe mijery am-pifaliana na koa mijery ao anatin'ny fahagagana. Fa miavaka amin'izay ty matoa teny ampiasain'ny Paoly ty no hoe blepo. Ny blepo dia milaza zavatra ho tsika hoe
tena mandinika zavatra toy ny tamasy eo, mandinika zavatra toy ny hazo tsapaitanana, mandinika zavatra tena hoe toy ny misy eo. Ka raha miteny zany a hoe fiantsony Paoly ento hoe hevery le fiantsona de tsy zavatra hoe am' Paoly de toy ny hoe zavatra tena hazo tsapaitanana mihitsy zany fiantsony zany, tsy zavatra hoe nofinofy zany fa zavatra azo tsapaitanana. Ary dia izay mahatonga am' Paoly eto a manome maridalana na maridrefo manao hoe avy aiza ary nareo zany, jereo tsara fa betsaka ny olon-kendry, betsaka ny olona mahery, betsaka ny avorazana, fa izao nareo no nofidian'ny tompo. Re afako raha miteny Paoly zany eto manao hoe hevery lay fiantsona dia inona ny zavatra tiano takatritsika. Ny voalohany indrindra de tiano takatritsika ny toerana misy atsika aloha, zay le voalohany manao hoe tsy firy no avorazana, tiano takatritsika hoe avy aizitsika, ny toerana misy atsika mihitsy, manahoana moa ny toerana misy atsika. Dia i Paoly eo a manazava fa tsinitsinina miditsika. Raha oharina amin'ilay ambaran'i Paoly am' Romana toko faharoa ambin'ny folo, raha oharina amin' Jiosy zay taranaky ny fanekena, zanaky ny faneken'Andriamanitra tamin'ny Abrahama, ary zanaky ny faneken'Andriamanitra tamin'ny Davida, tamin'ry Mosesy, no zany dia ireo olona reo zany olona akaiky an'Andriamanitra. Kanefa isika de nofidian'Andriamanitra, natsoin'Andriamanitra ho tonga koa taranaky Abrahama. De izay mahatonga ny tompo eto mitaona antsika hijery mihitsy na hoe avy aiza moa ty toerana misy atsika ity, no de tian'Andriamanitra isika, no de natsoin'Andriamanitra isika. Ary raha mijery ny fiainanao maha olombelona anao am'izao andro ankehitriny zao, raha mijery ny tantaram-piainanao dia avy aiza moa ny toerana netsoin'Andriamanitra anao. Raha ohatra ka mijery amin'ilay ataontsika hoe ao amin'ny testamenta vaovao isika, Jesosy zay teraka tao an-tranon'omby de efa midika zavatra be dehibe mihitsy amin'ny filazantsara. Nahoana moa Jesosy niteraka tao an-tranon'omby amin'ny fitantaran'ny Liokasy? Nahoana Jesosy nandry teo am-piranam-bilona? De satria tany ny toerana nakany ny tompo antsika, tsy hoe toerana mendrika ny tompo akory ny tranon'omby, tsy hoe toerana mendrika ny tompo akory ny fihinanam-bilona. Ary taiza moa Jesosy ny maty teo an-tampon'ny Kalvaria, tany amin'ny toerana zay natao hoe karandoha, toeran'ny fahafatesana, toerana maloto, toerana zay ivelan'ny tanàna. Ny toerana hoe karandoha de toerana ivelan'ny tanàna. Jesosy nombona tamin'ny hazo fijaliana tsy tao ampovoan-tanàna fa tany ivelan'ny tanàna, tany amin'ny korotana, tany amin'ny toerana tsy falehan'ny olona akory aza, tany Jesosy no maty, nombona tamin'ny hazo fijaliana. Taiza Jesosy niteraka tany an-tranon'omby? Zany rehetrany de tsy hoe toerana mendrika an' Jesosy mihitsy akory, fa toerana nakany Jesosy atsika, toerana nakan'Andriamanitra atsika, toerana nitadiavan'Andriamanitra atsika, toerana nanatonan'Andriamanitra atsika. De zay mahatonga am' Paoly miteny manao hoe hevero ary taiza anareo no natsoin'Andriamanitra, fa taiza ny karohan'Andriamanitra anareo. Rehefa mandinika eny an-tsenona hoe antso isika na ny fifidianan'Andriamanitra atsika isika na nitson'Andriamanitra atsika, de mila mamantatra ny tenantsika hoe taiza ho aiza moa tompo no noraofonao. Matio noraofon'ny tompo teo ampamoriketra, Zakaios noraofon'ny tompo teny ambony aviavy, ry Petera sy ry Jakoba noraofon'ny tompo teny Perinasa, tsy nanana ninoninona, tsy nahazo ninoninona, maty antoka ny asa maina, zay nandraofan'ny tompo andry Petera, tsy nahazo ninoninona akory, olona tsy nanana ninoninona tsony, tsy nanana vola, tsy nanana ny asa tsy ny asa nandritry ny alina, olona tao anatiny antsoina hoe échec, tsy fahombiazana nandritry ny alina, olona niala maina. Zany no nandrofon'ny tompo any Petera sy ny namany, nahatonga ny teny hoe miala amiko rehefa nahazo trondro be dehibe izy. Olona tsy nahana fahombiazana mihitsy, zay nazalazaina andry Petera, tao anatin'ny tsy fahombiazana mihitsy Petera. Mba andro Jaona nahatson'ny tompo, tsy hoe tao anatin'ny famiram-piratana akory, fa tao anatin'ny tsy fahombiazana, olona tsy nahavita na inona na inona, tsy nahazo na inona na inona no natson'ny tompo.
ry Matio moa de tena eo ampanaovana ny tsy mety mihitsy eo ampamoriketra natsony ny tompo fatatsika ny toetra ntsony hoe mpamorietra fa eo ampanaovana kolokolo ve zany sa eo ampanaovana inona netsony ny tompo ry Matio tsy zany hoe mila mandinika avy aiza ny etsony ny tompo atsika ry Mosesy moa dia any am-piandrasan'ondry olona mitonaka ery am-piandrasan'ondry miankina amin'ny velominy mamelona nazy lazaina hoe any karazany olona manjenjena sisy Mosesy nandosotro Mosesy nandositra ny tavan'ny Farao dia manjenjena tany anefitra ny andro iondriny rafozany zay tsy mahazatra mihitsy zany amy Jiosy hoe miandro ny ondriny rafozany fa zay Mosesy any Mosesy ny natson'Andriamanitra ary Paoly moa aiza ny netson'Andriamanitra eo ampanenjehana ny fiangonana eny ambony soavaly andeha hamono olona andeha hanao herisetra andeha hanao ny tsy mety mihitsy eno ny raofony tompo i Paoly aiza moa zany ary ianao mba efa nandinika hoe taiza monina ny raofan'ny tompo anao taiza ny etsony ny tompo anao tsy ho tao anatin'ny fahamasinana sady natsony ny tompo teo ampanaovana zavatra mahafinaritra fa tsy voatery teo ampanaovana zavatra mahafinaritra ngendraindray fa nandray tena mety tahaka ny Paoly mihitsy a mety teo ampanaovana zavatra tsy mety mihitsy no nitairin'ny tompo miala amin'ny fa avy am'izay ianao aty no zany de zao refako malala ity afatry Paoly ity de mitaona atsika handinika mba hahatonga atsika tsy hirehareo natrehan'Andriamanitra ka hoe za tsara Andriamanitra ny natsonao za Andriamanitra teo masina ny netsonao zay mahatonga amin'ny Paoly ty miteny every le fiantsonanareo fa tsy mba tsy hisy nofo azo mirehare eo anatrehan'Andriamanitra rehefa taditsaronao tsara hoe za tokoa mo tompo taiza mba netsonao aho lalandavitra ny netsonao aho de afaka miteny ianao manotaka amin'ny Paoly manao hoe fa ny fahasoavan'Andriamanitra mahatoy zao aho afaka miteny an'izany ianao hoe toy izao Andriamanitra noho ny fahasoavanao satria fantatrao hoe avy aiza ianao ny natson'Andriamanitra fa ny faharoa zay tian'ny Paoly takatritsika koa afaka malala dia hevery ny fiantsonanareo tsy ny toerana netsonantsika ihany na ny sata misy atsika fa ny fahalalantsika tsy firy ny olokendry raha miteny Paoly hoe olokendry de tena ro filôzofy tamin'ny fotoanandro mihitsy ny filôzofy tamin'ny androndro Paoly de be ny olona nahita nanatsaina tahaka andro Paoly aza doroana fa mitodika amin'ny Koritiana ny Paoly eto mitodika amin'ny eglizy izay eto atsika hoe pagano kretiana zay nivolavolaina tamin'ny kolotsaina grika sy ny filôzofia grika nahafantatra tsara ny filôzofian'ireo ireo filôzofy nalaza zay ny anarandro Paoly tao anaty tamin'ny andro Paoly moa de ny stoisianina ny tena nalaza tamin'ny androndro Paoly dia ampafirany zany olona zany moa isika hoe Paoly tamin'ny farany hitatsaina raha miteny zany hoe every ny fiantsonanao de zao manahoana ny fahafantaranao manahoana ny fahalalanao ary dia mampandinitina ny afaka malala mety manatsaina tokoa ngamby isika mety marina zany mety ho nahita fianarana ngamby isika mety ho marina tokoa zany mety ho namiratra tamin'ny université matanjaka tamin'ny fantatra iran-tany angamby isika fa izao Paoly mbola tsy nitsinony zany raha oharina amin'ny fahazavan-tsaina nanana an'ireo grika tany aloha tamin'ny androndro Paoly taloha andro Paoly de efa nisy ireo olona zay nanapaizana tamin'ny mpanomboka tamin'ny Socrate ry Platon ry Aristote zay mandraky tiany androany mbola ianarana ny fahendreny ry Diogène be reo olona zay ry Épicure isan-karazany ireo olona zay nalaza tamin'ny Pythagore sy ny sisa rehetra zay fantatry Paoly fa izao ampafiriny reny nefa ianao ampafiriny reny ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina nanana marina fa hoe fahendrena mifanohitra amin'ny soratra masina ny akabeazany fa izao mba efa nandinika ny tenanao avy ianao dia nantson'Andriamanitra hiteny amin'ny anarana nantson'Andriamanitra hisolo vava azy nantson'Andriamanitra hiresaka amin'ny hivavaka anatona azy nantson'Andriamanitra ho akaikiny nantson'Andriamanitra hatakatra ny soratra masina io nantson'Andriamanitra afaka hamaky ny soratra masina io nantson'Andriamanitra afaka hiteny mihitsy amin'Andriamanitra satria mamoaka ny hevitra ny soratra masina mamaky ny soratra masina tiany Paoly zany zao hoe evero mba fahalalana manahoana moa mba fahalalana manahoana moa ny fahalalana tena manatsaina tokoa ve
de maranitra noho ny hafa ve, de manatsaina noho ny hafa ve, saingy zao Paoly no fidian'Andriamanitra ihany, na de atonotony ihany aza amy fahalalana, na de tsy de maranitra tahaka ny hafa aza amy fahalalana, na de tsy nanam-pahendrena tahaka ny hafa aza, de zao no fidian'Andriamanitra. Ary izy manao hoe tena ny adala mihitsy, ny adala mihitsy no fidian'Andriamanitra, ny adala am'izao tontolo zao, le olona tena tsy nentinana fahendrena mihitsy ary tsisy zany fa isika lay adala zay nampamenatra ny endry. Betsaka reo olona zay mamiratra amy fahendrena tamy fotoan'andro, saingy zao enao no fidian'Andriamanitra. De fahafirin'ny olona manatsaina moa isika ry havako, fahafirin'ny olona manatsaina moa ianao, fahafirin'ny olona mamiratra amy fahendrena eto ambonin'ny tany moa ianao, fa ne fahendrena no fidian'Andriamanitra. Ary impiry moa tsy zany eo amin'ny soratra masina ry havako, nga moa zany fidin'i Jesosy zany, fa nga moa le ohatra ndraisika teo zany Petera zany nge tsy olona mahibe, mpanarato nge Petera, ny mpianatry Jesosy rehetra ke saika avy any Galile, Jodasy ihany no tsy avy any Galile, fa ny saika ny apôstôly moa zany, fa ny ankabeazan'ireo apôstôly de zao saika avy any Galile, ary efa miteny hoe Galile isika, de eso teny zany tamin'ny fotoan'andro, eso teny zany Galiliana zany, satria toerana tsy ahitana olona ambony, tsy ahitana olona nahita fianarana, tambanivohitra, tantsaha, tsy tandalana, tsy voafehin'ny lalàna, olona baikony ny firehetam-po fa tsy baikony ny saina, ny fihetsem-po no mitondra fa tsy ny saina, zany ny Galiliana, olona mahery setra, tsy kisendrasendra koa raha ohatra ka ny teny natala ela miteny tamin'ny Filipo manao hoe aiza ianao nahita olona mbo malaza avany a Nazareta, sy ne olona avy any Galily, zany hoe tena milaza fanambaniana mihitsy rehefa miteny avy any Galily, nefa avy any Jesosy aty Jodia niteraka, fa lehibe tany Nazareta, tany Galily, tany Kapernaomy, tany ngeny karohan'ny tompo anao ry havako, tany no tadiavan'ny tompo anao, tany amy tsy fahafantarana, tany amy toetra zay ataontsika hoe tsy mahafantatra an'Andriamanitra, heveriny fiantsonanao, fa tsy de hoe maranitra maranitra mihoatra noho ny sasany akory ianao, heveriny fiantsonanao fa tsy hoe tapaizana tahaka ny mihoatra noho ny sasany ianao, fa heveriny fiantsonanao fa tsotra ihany ianao, saingy nofidian'Andriamanitra, saingy tian'Andriamanitra, mba tsy hahatonga hisy nofo irehareo natren'Andriamanitra hoe za Andriamanitra natsoinao satria mahay, za Andriamanitra natsoinao satria maranitra, za Andriamanitra natsoinao satria tapaizana, za Andriamanitra natsoinao satria zao, ary rehefa tsy eo Andriamanitra de tsy mazava ny teninao, rehefa tsy eo Andriamanitra de tsy mahavita na inona ina ianao, mba tsy hisy nofo azo irehareo Paoly. De nofidian'Andriamanitra ny olona tsotsotra tahaka atsika. Ary ny fahatelo rehefa malala zay aseho amin'ny tompo, aseho amin'ny Paoly manao hevery koa ny fiantsonanareo fa tsy firy ny olona mahery amy tiana teneniny ao, matanjaka, salama, mavitrika, impiry moa tompo rehefa miantsony tsy ny maleminy atsony, ny malefaka tsy ny matanjaka aza. Eritreretintsika tsara ny tantaran'ny Davida sy Goliata, inona moa ny teo am-pelatanan'ny Davida niady tamin'ny Goliata, tsy nisy afa-tsy vato 5, vato kilonjy 5 sy atsamitady, nefa nampiasain'Andriamanitra mba tsy hereharehan'ny Davida manao hoe ny tanjako na ny heriko na ny fahaizako miadany nandreseko ny Goliata, fa ny herin'Andriamanitra. Impiry moa amin'ny soratra masina io tsy ny malemy nampiasain'Andriamanitra, tsy Davida ihany, fatatsika zany, be de be amin'ny soratra masina. Ny zanak'Israely zay niady tamin'ireo Filistina, dia inona moa ny fitaovana teny am-pelatanana? Ny zanak'Israely nita ny ranomasina mena, inona moa ny fitaovana teny an-tanany? Tsy nitondra na inona na inona, anenjehiny tafiky ny Egyptianina zay nitondra kalesy anjatony, afaka malala. Tompo Paoly de mampianatra antsika manao hoe hevery ny fiantsonanareo, hevery fa tsy hoe mahery ara-batana na matanjaka no fidianan'ny tompo, ary zany misy atsika ny afaka malala rehefa manao antiasa fanompony ty de indraindray
mahatsiary manao hoe to malemy an'izay tompo. Fa misy vavaky zay afaka milala anatin'ny litorjevitsika asa rehefa mbarinao rehefa amin'ny fotoana andraisana ny fandraifana san'ny tompo, andraisana ny catéchomène, de misy an'izao vavaky zao ataony mpitandrina mandrakariva rehefa hoety amin'ny fotoana fandraisana mpandray misy hoe na de malemy azy zay fiangonana de zao nataiza ny zanakay, nitondra ny zanakay tamin'ny fahafantarana anao. De zany mihitsy afaka malala na de malemy azysika de tian'Andriamanitra tao anatin'io fahalementsika io nahatonga ny asan'Andriamanitra vita. Zay mahatonga Paoly miteny hoe fahalemeko no tonga fahatanjahako, tonga fahatanjahako le fahalemeko satria netiko nanatina an'Andriamanitra. Io fahalemeko indray nanjary nampatanjaka satria nahatonga ny ezaka nanatina an'Andriamanitra, de le fahalemeko indray lasa nanjary fahatanjahako, lasa heroa le fahalemeko. Afaka malala hevery ary ny fiantsoana. Tian'Andriamanitra de ny olona manana fanetretena, olona mijery ny fiantsoana azy ao amin'ny solomasan'ny fanetretena hoe avy aiza moa tompony natsonao, iza moa ty iza tompony natsonao, inona momba ananako ny netsonao aho. Rehefa tsapatsika zany de zao tonga ao anatsika ny fifaliana amin'ny fiantsoana, mahana fifaliana amin'ilay fiantsoana isika rehefa tsapatsika zay hoe avy aiza moa isika, taiza moa isika, miainga avaiza moa isika, tsapatsika ilay fifalian'ilay fiantsoana. Afaka malala ny tompony ampahery sy anafanany fonao, ny tompony androtsaka ny fitahiny aminao mba hatserovanao fa Andriamanitra ny tompon'ny fiantsoana, ary na izy ianao natsoina de atsiary fa tian'Andriamanitra, tsy ny fahatsarana akory nitsoin'Andriamanitra atsika fa ny fahalementsika mihitsy aza, ny mahatsinitsinina atsika mihitsy ary de tokony faly mandrakariva amin'izany sika. Ary afaka hiteny tahaka ny Paoly manao hoe misaotra ny Kristy Jesu tompo aho fa efa niantso ahy izy, ary tsy vitany eny antso ahy izy fa nanefy ahy ka nataony mahatoky aho ho amin'ny fanompona. Ivavaka sika tompo misaotra anao zahay fa atao aminao hevitra mandrakariva zay niantsonao anay, tsy anadino ny toerana niantsonao anay, tsy anadino ny lalana ny diavinao nahatonga anay eo ambany fahasoavanao, tsy anadino fa tsy manam-pahalalana mihoatra noho ny hafa akory zahay, tsy anadino fa tsy olona tsara noho ny hafa akory zahay, saingy zao tianao de no amarininao, de no amasininao, de ny rakofanao ny voninahitrao, de tao aminao amin'ny fanetretena mba hanaraka anao amin'ny fifaliana. Tompo, azavelanao anadino zahay niantsonao anay avy zahay, samy manana zay lalana intsonao anay avy zahay, samy manana zay fanomezam-pahasoavana nomenao anay avy zahay, samy manana zay hitondranao anay avy zahay, samy manana zay anjara sahaza anay avy zahay, fa tao aminao kosa zahay, naiza misy anay, na inona setrainay, na inona ndraikitray, de tsy anadino zahay fa nantsoinao ho tonga zanakao. De ampaherezy zay tompo, ho zanaka manono mandrakariva, ary dia manjaka amin'ny tokantranonay, amin'ny asanay, amin'ny firenenay, amin'ny fiangonanao zay hitezanao anay. Ampitoerao ty anatiny mandrakariva ny fanahinao masina mba ampahery anay, tsy anadononay ny fiantsonao. Misaotra Jesoa. Amen.